zany dia andrasako mibe ny tanàna mba ho avy dia mba hoe zany menaka lalana zany mivarotra mba hivarotra fa tsy sakatsakanana na ambembena hoe tsy azo ivarotana eto fa ohatran'izao satria ny fiainana zao efa sarotro zany dia mba menaka lalana ny vahoaka malagasy satria mahantra ny firenena malagasy. Etaeta tena be diaibe mihitsy satria ny mpivarotra zao dia mipivarotra ihany miatoka ny trano ohatrany anay zao dia sady miatoka elo tsisy fotodrafitrasany be ny tanàna fa mba mibe ny tanàna zany manao fotodrafitrasa mba tsena andira tsara mba hivarotany mpivarotra dia mba miainaka lalana amin'izay ny mpivarotra eto amin'ity Antananarivo. Ny andrasako amin'ny be ny tanàna zany raha mety lany eo zay tsy manana toerana dia mba tianay mba mety toerana anay izy dia mba amin'ny resaka fanadiovana dia mba manadio moa zany ka ny tena fanirinay zany amin'ny be ny tanàna ho avy eo dia zay tena hoe amboariny tsara ny toerana hivarotana satria na ny client anay raha tokony hividy an'entana anay ny toerana tsisy ny toerana moa zany misy fa ratsy sady lasa tokony mba mety toerana nianatra zany zay mba any toerana be olona zay zany tena tanjonay karaha ny raha teo mibe ny tanàna mandeha fivarotana ety zany kanin'ny be ny tanàna ve tsara ny ary ho any anaty tsena fa ny varotra nefa le tsena ary rehefa feny eo fa fena le efa feniny eo ay nidirana eo tsisy idirana eo ohatra hoe afaka manamboatra tsena le tsy manana tsena zany le be ny tanàna raha ohatra hoe atao apetraka eo mba hoe hitanao mba hoe izy ivarotan'le tsy manana tsena na eo tsy manana tsena ve dia tsy maintsy mba jerena tsena raha ohatra hoe atao apetraka eo. Miara-miasa amin'ny majinika ianao satria ianao be ny tanàna fanampy amin'ny olona tsy manana anao satria matoa ny olona mivarotra zany dia tsy manana ny olona be ny olona ny tsy anasa dia lasa mivarotra ny sasany hitanao ihany zany ny olona mamelona vady aman-jana ka misy mifasairanana rehefa ny asa tsisy azonao dia zay mba olona lasa be ny tanàna eo zany mba mijery an'le majinika fa tsy variana fotsiny fa mba mijery an'le majinika ianao zany mba ahoana ny tontolo an'le majinika mba hampiainana le olona fa tsy terena be amin'le zavatra tsy mety satria ny olona efa sahirana mamelona vady aman-jana ka ny tontolo efa hita hoe tsisy mihitsy zany zao ny ainan'ny olona sahirana ny olona resaka fandaminana amin'ny resaka tsena moa zany raha ny tena izy tsy tokony hoe izay mahatonga an'le misy mpiasa fa tsy hoe entina mpitandro ny filaminana ianao ampitahotra ny vahoaka efa matahotra rehefa mbola ho ampitahorinao dia lasa inona zany ny ataon'le olona lasa vao mahita an'le olona le hividy na le ohatr'izany dia mitsoaka izy satria mpitandro ny filaminana be da be ohatra nefa raha ny tena izy any mpitandro ny filaminana miaro ny vahoaka mandamina zany mahay mba miara-monina ny vahoaka satria ny vahoaka ange mametraka anao be ny tanàna dia anao no tokony mba mahay mifiain'le izy zany hoe reto vahoaka reto no mifidy anahy dia inona zany tokony ataoko halamiko zany reto tsy ho ampitahoriko reto fa mba halamina tsara izy satria le olona manko lasa matahotra na le mpividy na le olona mandalo inona ary ty mpitandro ny filaminana be da be ty dia lasa matahotra le olona. Ny andrasana amin'ny be ny tanàna zao dia ny fanaovana tsena tsara satria mantsy amin'izao efa favaratra ny andro dia ny aty mbola tsy vita pavie ny ankabeazany fa reo manaraka an'izany ny olana ity dia niaraka ny ohatrany hoe le fiaraha-monina amin'ny resaka lalana satria izay mitatitra entana dia tera lalana fahatelo ny olona ity ohatrany hoe betsaka zany ny zavatra tiana tsarana ety aminay na ny lalana na ny toerana fivarotana ohatr'izany.